Solombavam-bahoaka miisa 770 no nandany ilay volavolan-dalàna mifeny fifidianana tena nivo ny anteny mera-pirenena. Ireo lalàna fototra mikasika ny fifidianana no voarakitra ao anatin'izany. Samilany avokoa nanina sempanitsina nanina sempanivana ka ny talata 7 ny volana aprila teo no nisiny ty fandaniana ity. Samy manana ny heviny manoloana azy io ny olom-pirenena tsotra. Moa tsy fantako na manana tombon-dahiny na manana fahavoazana fa dia mihitatsika eo ihany ny toyny fa za aloha tsy mbola tegna nahita le teneran'le lalàna fa raha araky le voalazan'le milaza azy amin'ny télé ny deuxième tour 7 jours misy ohatrohatran'izao dia mihitatsika eo ihany ny vokany fa za tsy dia mieritreritra hoe tombon-dahiny iny ka ny atahorako azo fahaverezana satria izy io any rehefa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy le zavatra atao indraindray mitondra n'le fanjakana mivarina ny ankady ary zavatra efa hita zany tamin'ny hatramin'izay dia za tsy dia manantena hoe ity fitondrana indray ny tena hanana fomba tena mahomboka iny lalàna iny no ahafahana ifehin'ny fanjakana sy ahatongavana fanoloana eo amin'ny fitondrana fa za aloha manahy so dia igny indray ary ny tena handozana n'le seza tokony ho azy. Amiko aloha moa koa izy fa mazava ho azy anie le mandeha amin'ny vaovao isan'andro satria tsy mety misy vola aho ary ny olona resy tavela tao anatin'le député zany efa le olona anatin'ny SVM jiaby fa tsisy hoe antoko hafa na ny antoko indépendant zany na ny mapara tima fa nisan'le tsy nagneky an'io fa SVM ihany sisa tavela zany mazava ho azy olona anazy anie fony agnome vola na tafiry million angatanindreo andanina le lalàna ary io lalàna tiany atao io karazagna lalàna ny fahampanjaka mihitsy ny tiany atao ny tena mariny hoe rehefa misy ny tsy maheo azy ny zanany andimbeo io tsy maintsy hisy raha karahan'izany io zay aloha raha hitako tsy tokony ekera mihitsy zany tsy tokony voavidy vola zany le fiainam-bahoaka fifidiana aloha dia famantarako azy sahalan'ny hoe vahoaka zany tsy mahalany azy fa zareo manana sezy ihany ny tompon-dahiny amin'iny fa le vahoaka kosa tsy mahalany iny lalàna fifidiana iny satria niny olo tokana iny fa tsy mivosiny maro zay zany tegna fihitako le lalàna fifidiana safe agnamboatra sezy ny tanteraka eo izy anjakany ny tanteraka eto Madagasikara zay zany tegna hitako azy momba ny lalàna fifidiana. Hoe fahita farangoela iny tsy maintsy hisy kolikoly iny na iny diona na iny trano fa tsy maintsy hisy kolikoly iny fa kolikoly iny fahita iny zany tsy zavatra fa tsy azo satria reo ane tompony fanjakany na ino ataontsika na ino reo tompony tsy maintsy andalo amin'izay kolikoly zay fa nisaotra an'le namantsika reny hoe niala aloha tsy nandray iny zay foa isaorana an'Andriamanitra. Reo ihany no manao lalàna reo ihany no mandany anazy atao ahoana moa fa ny zay matanjaka ihany ny vola no milalao amin'izao io ny magaga koa eto ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara rehetra efa tsy haitsony hoe inona ny asandreo ny vahoaka tsy mahazo taviny hoe fa aiza ny solombavam-bahoaka nantaneny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao miala tsiny raha ohatra ka miteny solombavam-bahoaka ny tenako satria ny vahoaka ny andrandranizy reny amin'izay fandaniana izy reny mba anday taty satria amin'ny vahoaka ambany mba hiakatra any amin'ny anteny mera-pirenena dia hatramin'izao aloha mbola hitatsika amin'ny toerana rehetra Madagasikara tsisy vokan'izay. Volavolan-dalàna mifeny fifidianana laharana aotra 5 tsiboka 24 tamin'ny 1 ny volana febroary 24 tsy voahaja ny mahalapan'ny demokrasia ny Tsimbazaza. Marina fa lalàna mifeny fifidianana 3 no lany dia ny fifidianana amin'ny ankapobeny, ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solombavam-bahoaka.